Ny fandarana mahery indray no mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao mananatra ny araba toko lasy toko avy ary dia faly minasanao anaraka izany ary hatramin'ny farandray amin'ity androany ity na dia mbola mangingina hatrany ary loatra amin'izao izay tontolon'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny izay raha eto Madagasikara tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ny baolina lavalava nefa no resantsika voalohany hitondrana vaovao ihany koa satria dia mbola nitanterahana tamin'izao farany rano izao ny andro faraka ambin'ny folo amin'ny fiadinany io tomponaka ny ligna Analamanga ny top 14 izany ho an'ity taranja ity anisan'ny lalao nandrasany maro ny fihaonana teo amin'ny Tamanosy be sy ny ekipan'ny GST Nambondrona nivoaka sepitra ny ekipa Nanosy be tamin'ity lalao ity vao naresy Nambondrona fanesena tamin'ny isa 7 amby roapolo no 4 amby roapolo. Ny voaka sepitra ny tanora Nanosy be milalao manao akanjo mainty amin'ny sary vao tafavoaka an'androana ny GST Nambondrona manao akanjo maitso amin'ny sary. Omaly sabotsy io teny andotam-penaka nandritra ny andro faraka ambin'ny folo amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny ligna Analamanga eo amin'ny top 14. Resin'ny tamma tamin'ny isa 7 amby roapolo no 4 amby roapolo ny GST Nambondrona. Afaka nanohatra ny tamma Anosy be tsara teto zareo avetsy Ambondrona. Profon'izany ny tarihan'izy ireo tamin'ny isa 12 teo am-pialan-tsasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niezaka ny anapotika ny GST Nambondrona tao anaty avany tamina. Tsy niala nefa ny mpilalao Nambondrona fa niady hatramin'ny farany ka hita ho sahirana ny tanora Nanosy be milalao. Tany amin'ny 30 sekondra tsy farana lalao dia mbola nahazo hors-jeu iray ny Ambondrona izay tokony ho nahasahala ny isa ho 7 amby roapolo 7 amby roapolo kanefa tsy maty izany. Afaka indray aloha izany ny tamma tamin'iny lalao nanahirana azy iny. Teo amin'ny lalao faharoa omaly sabotsy ihany koa dia voatanan'ny Stade Olympique de Lemirna ady sahala 9 no 9 zareo avy Kopa. Tamin'ny ankapobeny dia nifantanja tsara ny lalaon'ny rotota na dia nitarika foana aza ny Kopa tamin'ny isa teny amin'ny Solaitra be dia tsy navelany ny stady andeha lavitra izany. Tany amin'ny 10 minitra farany dia mbola nitarika tamin'ny isa 9 no 13 ny Kopa. Teo no nanampisehon'ny stady ilay nampalaza azy fahiny ilay 10 minitra farany nanasalany ny isa ho 9 no 12.